avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Misy antony matony tokona sy mitsipaka marin-drano ny tetikasa bazy toliara amponina. Io tetikasa io izay efa tsy nekenimponina ao Atsimonosy nanomboka ny taona 7-12. Ahina iafara amin'ny fipoahany indrindra ny ara-tsosialy amin'ny fitakiana etsy-roa amin'izao fotoana izao, raha mbola miziriziry ny mpitondra ho ny sekretera jeneraly ny antoko HVM androany. Telo ny namony ainy vokatra noran-kija ny farany herinandro teo, ary mihoatra ny 7 arivo ireo trabona amin'izao fotoana. Isan'ny lasibatra tamin'ny favakisana fefoloany fokotany anjana maitso ampita tafika izay nahitana tranondrava misy zavalo. Amin'ny fandresena ihany no safidy tsara indrindra ho an'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifandonana amin'ny Ghana io alina amin'ny fifantsanana mondial 2022 hoy ny mpamakafaka ara-panatanjahantena. Anetsy maro ireo mponina ao Istanbul nidina an-dalambe, tsy manaiky ny fisamborana ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Androany, nametraka viana ny antoko-pombasy ka hifanandrana amin'ny filoha Turka amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena manaraka io. Ny antsy Brianzay. Alatsinainy fa 4 ny volana martsa taona 5-20 ankafaliana trano tomboky lasy tongovavy no hitsidiany indray. Ny tokantranonao amin'ny dialekty tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao avy hatrany anaraka ny antsy Brianzay. Toy ny mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ny alay ity. Misy antony matoa mitokona sy mitsipaka marin-drano ny tetikasa bazy toliara ny mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao. Io tetikasa io izay efa tsy neken'ny mponina ao Atsimonosy nanomboka ny taona 7-12 ka mitohy hatramin'izao. Matoan-datsoratra. Nisintona ny sainy be sy ny maro ny etsika nataon'ny mponina ao Toliara mikasika ny fitrandrana fasimainty ataon'ny bazy toliara. Porofo manambara fa tsy mbola resy lahatra amin'izay tetikasa ajory eto amintsika ny mponina noho ny antony maro samihafa indrindra ireo mponina ao Toliara. Raha tsy hivina ny tantara, efa tany amin'ny taona 7-12 nefa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ny antokon'olona nanohitra ny tsy mampety ny fitrandrana fasimainty ao Ranobe Toliara. Mbola Toliara Santsa no anaran'ilay orinasa tamin'izany fotoana. Ny taona 2012 no vidin'ny orinasa Bazy Resource ny orinasa Toliara Santsa ka nivadika ho bazy Toliara. Nandeha ny fotoana, niditra nitsehatra ny sehatra politika tamin'ny alalan'ny 73 député. Ny anafana ny fanoherana ka nafana niaraka tamin'izay ihany koa ny fanoherana ny tetikasa tao Toliara. Rehefa nahazo fahefana ny pomba ny Andry Rajoelina ny taona 2012 niroso tamin'ny fifampiresahana ka tapaka fa ahato i bazy Toliara ny faran'ny taona 2012. Nanambara ny fanjakana tamin'izany fotoana fa mila hovaina ny lalàna ka isan'izany ny pitsopitsony araketra azon'ny firenena malagasy tombony bebe kokoa. Nambara tamin'izany ihany koa fa tokony hamafisina ireo fepetra fiarovana ny tontolo iainana. Ny taona 2012 novaina ny Code minier, nitondrana fanatsarana ny fampidiram-bola tokana ho an'ny RSE, ny vola miditra amin'ny alalan'ny redevance sy ny ristourne ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefanana isan-tokony. Io Code minier io izay nolanina ary efa namoahana didy fampiarana na ny décret d'application ny taona 2012 hatrany. Taorin'izay voalaza fa feno ny fepetra ka nanomezana lalana ny bazy Toliara anohy ny fitrandrahana, kanefa izao iaraha mahita ankehitriny izao fa tsy manaiky ny mponina ao an-toerany. Raha tsy hevina hatrany ny tantara, i Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana no nanaiky ny bazy Toliara ny taona 2012 izay mbola Toliara Santsa no iantsonina ilay orinasa tamin'izany. I Andry Rajoelina indray avy eo no nitsipaka ny bazy Toliara ny taona 2012
rehefa teo amin'ny fitondrana ny SVM. Iany Rajoelina no nanaiky ny taona 2024 ny basy toliara. Ny tsimbadika ny rasa taorin'izay ka ireo nanohitra ny Toliara Saints no lasa nanaiky rehefa niova basy toliara ankehitriny. Niovaova ny fomba fijery nandritra ireo fotoana ireo. Ny azo ambara dia ny hoe izay azona vola amina fomba mora no safidin'ny roson'ny mpitondra ka nomena fahazon-dalana ny basy toliara. Misy pitsopitso ny tokony hojerena nefa mialoha izany matombo tokony sy tsy manaiky hatramin'ny farany tahaka izao ireo mponina any an-toerana. Fanontaniana, rehefa manatobaka vola ve ny vahiny dia mahazo alalana sy afaka manao izay tiany atao ka ny vahoaka no ibaby ny voka-dratsin'izany. Raha manapaka izay tiany ho tapahana ny tetikasa, horingana sy ho potika ny baobab mampiavaka ny Madagasikara. Ny vahoaka malagasy, indrindra ireo mponina any atsimon'ny nosy no ibaby ny voka-dratsin'izany. Tsy aivina trany, ilaina mba ahazona terra rara sy uranium ny monazite izay misy eo amin'ny gisement ao Ranombe, misy ny basy toliara sy any Mandegna atao Lagnaro izay misy ny QMM. Arena nanatsika izany, saingy tena isy fiantraikana amin'ny isan'ny tokantrano ve ny vokatra azo. Misy antony matoa mitsipaka marindrano ny fitrandrana ny mponina ao toliara ka izay no mila fijerena akaiky. Raha idirantsika lalindalina ny makasika izay fitakina nataon'ny mponina tany antoeran'izay. Nanao dia be fanoherana ny orinasa basy toliara ny mponina tao Andaboy, ny ainga tao toliara tamin'ny tanàna. Tsy nampihemitra azy ireo ny sakatsakana nataon'ny mpitandro ny filaminana izay niroso tamin'ny fanapoahana bomba mandatsa dranomaso ka olona miisa 3 no naratra vokatrizay. Kabaeloa. Vahoaka maro no nanao dia be. Ny ainga avy tao toliara ny azo dia ny Andaboy omaly tolakandro. Naneho ny tsy fankasitrahana ny fitrandrahana ilay orinasa basy toliara ny fasimenty any an-toerana. Tsy niandry ela, niandrana ihany koa ny mpitandro ny filaminana, nandrava ny hetsika nataon'ireo vahoaka. Nampiasa hery ireo mpitandro ny filaminana araka ny fitantaran'ireo mponina nanao fihetsiketsehana. Mbola mikonikonina hijery ny hampandehany raha ty. Antony dia zao lacrymogène tsy zakany antony fa bebe taona ihany reo. Olona bebe taona ohatrany fa dia toranareo lacrymogène. Rary ny veseny, mandy ve ny fieretreretanareo raha aman'ireo ohatran'ireny no torana lacrymogène. Mba mieretreretanareo gendarme io nareo tompony lacrymogène io. Magnaraka izay hantaipiraka ifampitana koa antsika. Lafa raha tsy mety fa tsy mety zay. Lafa raha mety zahay tsy malay fampanjosoa fa tia fampanjosoa ka zay mijaly. Zay nanike mijaly. Fa lafa raha hafaty anay tsy enkeninay vahoaky. Ka lafa raha tsy enkeny mba janonareo. Atreto, olona 3 no naratra mafy tamin'ireo vahoaka. Vokatry ny fampiasany mpitandro ny filaminana ny bomba mandatsa dranomaso. Nilaza tsy lavolefona amin'izao fampitahorana izao ireo vahoaka ny toliara fa anohy ny fanoherana, hiaro ny taniny, tsy ho potika ny tetikasa basy toliara. Mariky ny tsy fatokisany vahoaka mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao intsony fitakina amin'ny sesisesy manoloan'ireo tetikasa mpanjakana sy maro hafa amin'izao fotoan'izao ny sekretera jeneraly ny antoko SVM androany. Ahina efa raha mifipoahana ara-tsosialy sy ara-politika izao raha miziriziry tsy mihaino ny fitarainan'ny vahoaka mpitondra fanjakana raha ny fanio-kevitra atrany ariana fitiavana ny mitatra ny antsipirian'izay. Mihamafana ny toetra rahampirenena atao amintsika kehitriny. Misesisesy ny hetsika fanoherana ataon'ny vahoaka manoloana ny olana mianjady amin'izy ireo. Isan'ireny ny hetsika filanjan'ny mponina Sorabavety ny sabotsy teo no ny fikitiana ny tany mahakasika ny tetikasa tana masoandro Emery Tsiatosika. Ny fanoheram-ponina ny fanotofana ny tanimbariny amin'ny tetikasa lalambe mikodana izay mbola tsy voavany olana ny tsy faneken'ny vahoaka voakasika ny fandrondanana ny tranony amin'ny tetikasa Lakiarivo Enivato. Akoatr'izay, voamaly ihany koa ny hetsika nidina an-dalambe ny mponina manohitra ny tetikasa basy toliara izay mbola mampisahavorovoro ny vahoaka ny toerana. Ireo fitokonana samihafa toy ny nataon'ny sindikany ny paramètre farany teo. Tsy mamaly ny fitaraina mponina ny vahaolana tolotry ny fitondram-panjakana mahatombotra angy ireny hetsika fanoherana ataon'ny vahoaka ireny ho ny sekretera jeneraly ny antoko SVM. Tsy tanteraka ny fampanantenana sy famahana olana no lazain'ny mpitondra ka maneho ny atezerany vahoaka amin'ny fidinana an-dalambe. Izao zany manam-porofo fa tsy matoky ny mpitondra intsony ny vahoaka
de amin'ny alalan'ireny fihetsiketsehana reny no mahatonga atsika itenana zany satria ny vahoaka rehefa tsy matoky rehefa tsy afaka ny fitokisana tsony ny mpitondra azy dia tsy maintsy nividinana andalambe sisa no azo atao satria na ireo solomavahoaka zay ny eritreretina hoe hitondra ny feon'ny vahoaka tsy manao ny asany na ny ataontsika hoe ny gouvernemanta zay ny eritreretina hoe anatanteraka sy hamaha ny olan'ilay vahoaka tsy mitondra zany vahoaka fa vao maika miteraka problème hafa manokana amin'ny fataoko hoe ny fiainany vahoaka andavanandro anjara mitondra no mametra-panontaniana rehefa hita efa mihamanakaiky io zao satria misy farany zavatra rehetra miariary ny tsy fahaza mitantany mpitondra mahatonga izao olana goavana sy fahantrany ny firenena izao manao be marinina nefa ny mpitondra manoloana ny fitarainany mponina ka ina ny fipoahany ara-tsosialy sy ara-politika raha tsy misy fandraisana andraikitra mamany marary ny vahoaka azonareo le fahefana de tsy pahanareo fotsiny le vahoaka tsy pahanareo le fanomezana fampanantenana hoe hijoro izahay hampanjaka ny demokrasia hampanjaka ny fahalalahana maneho hevitra ka raha sanatria tsy tonga zany de zay le ahina amina mety fipoahana ara-tsosialy na fipoahana ara-politika tsy tsara zany fa noho ny vokatsy ny tsy fahaiza mitantana noho ny vokatsy ny fanereterena satria zao atao aminay mpanao politika zao atao amin'ny vahoaka zay terena tsy haneho hevitra ankalalahana de mety hiteraka ny fipoahana na ara-tsosialy zany indrindra ny ara-politika ny mpitondra izay nampanantena fa hamany olam-bahoaka sy hikatsaka ny tompontsony ny firenena nandritra ny fampibelezan-kevitra tsy izay nefa no mitranga kehitriny vao maika mitombo ny olana tsy fampanantenana pokaty no andrasisa ny vahoaka amin'ny mpitondra fa fampivoarana ny ara-tsosialy sy ara-toekarena hiatraika mivantana any amin'ny isa-tokantrano avelantsika eo ny mahakasika an'izay fitakiana samy hafa ataon'ny mponina manoloana ireo tetika asa-panjakana eto amin'ny firenena izay fa miavaka ny takelaka famantarana ny fanamboarana kianja izay voalaza fa projet présidentiel eny tsara honenana boriboritany fahadimy amin'izao fotoana izao boaron stefy maimaika no hita teny an-toerana ary izay olona teny amin'ny manodidina no nasaina nametraka izany raha ny faneho-kevitra ireo olona teny an-toerana tanyity androanty onona saina aterana ny anymponina atao amin'ny fokotany tsara honenana ao amin'ny boriboritany fahadimy commune Antananarivo renivohitra nahita ity takelaka famantarana fa tetikasa ny filoham-pirenena na projet présidentiel tetikasan'ny filoham-pirenena ve de toy izao ny endriky ny takelaka hoy ireo mponina boaron sy totefy maika raha ny fijery azy tsy misy hoe anomboka roviana ny asa sy ny sisa de varina sy gaga ianao fa androany maraina indray dia nisy mpitandro ny filaminana be da be ozy izy mpitandro ny filaminana hoe izahay ozy izy resaka sécurité ny atongavana eto RFDO de mpampiditra hira pirate ao amin'ny devant ny tranon'ny président fokotany eo no nametaka an'ireo teo raha ny kalitao an'izao aloha tena zao kosa angamba ny loha de tena miantso amin'ny présidence zay mba hidiny ety farak'izay aingana miantso amin'ny présidence zay de hidiny ety fanavaka satria fanala baraka manala baraka amin'ny présidence zao ve ny projet ana présidentiel ohatry zao ve zavatra ohatry zao ve olona mpiaradia amin'ny fitondrana no ao ambadiky ny fakana ity tany ity efa ho efa taona izay fa voatohitra trano teranivo ny fitsarana ankoatra ny tany malalaka kasaina ho alaina misy tanin'olona ihany koa manodidina ity kianja ity kasain'ireo olona mahitahita ireo hobodoina fa hoe projet présidentiel indray le kianja nefany a mbola mandeha any amin'ny tribunaly amin'ny 19 zao zany ny tribunaly vao tokony ho fantatra indray zany vao misy didy mivoaka indray zany satria nisy entrepreneur nanao an'ity kianja ity a zay nailaky ny président fokotany tsara nenanany fa tsy tompona andraikitra amin'io ny izy fa le entrepreneur ny tompona andraikitra amin'io intelona mpanatsona zao le entrepreneur tsy tonga hatramin'izao ety aminay tompoko ny taratasy mazava tsara taratasy isaky ny isam-bolana zay dia maka juridika 27 février 2025 tsy mbola misy taratasy eo manambara fa ilain'ny fanjakana ny tany tena tetika asa vao aminareo marina ve ty terrain anay ity fa hatramin'izao zay tompoko aloha dia zavatra azonay dia tsy misy tetika asa amin'ny filoham-pirenena atao zany eto amin'ity kianja ny tsaronenany ity raha ny taratasy rehetra eto ampelantanako zay tompona andraikitra voalohany amin'ity kianja ity miantsona eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ireo mponina eto tsara honenana hitondra fanazavana momba ity raharaha ity
raha tetika asan'ny filoham-pirenena nahoana no takelaka tsy manara-dalàna sa an'ny filoka izay tiana atao sa ihany koa olona te hibodiny tany ka mampiasa ny hoe projet présidentiel hoentina naovana raha-matahora hoy ny fanontaniana apetraka ireo mponina andrasana ny toy ny raharaha. Ho hitantsika miandalana eo ihany zany makasika ity lazaina fa tetika asa ny filohan'ny pirenena eny tsara honenana anatin'ny boriboritany fahadimy ity. Fa olona miisa telo no namony ainy vokatra ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny farany herinandro teo ary mihoatra ny 9 ny trabona raha nitatitra ofisialy navoaka amin'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ny tolakandro teo. Isa lasibatra tamin'ny fahavakisana fefiloha ny fokotany anjana maitso ampita-tafika izay nahitana tranondrava miisa 7 maraina teo. Tsy ary Rasoarivelo no mitatitra ny fanadihadiana. Vaky ny maraina teo tamin'ny 3 ora sasany fefiloha ao amin'ny fokotany Anjanamaitso komina Ampita-tafika no ny fahabetsahany rotsakorana ny fanesy ny farany herinandro teo. Raha ny fanambaran'ireo mponina, trano miisa 7 no rava tanteraka sy lasan-drano vokatra izany. Tsy nisy ny ainana fohy, saingetana maro no simba sy lasan-drano. Isandreo ny arambona rava-trano tamin'izany ity raim-pianakaviana ity, very tsy nisy niangana ny fananany raha ny fanazavany. Tidina zany tompoko teto tamin'ny 3 tamin'ny efa latsaka teto angamba ny anjery io trano de tsy zavatra afaka andraisina moa zany fa very todolo nahitana na volana karapanondro zany ty raisiko teo akanjoko zao io tsy karatra ty sisa tompoko ndraisiko hitana andre tsy zavatra mihitsy zany na azoko ndraisina nakatra be zany ny rano tompoko de nisy oatra ny vakely zany nandeha teto oatra ny rano kely moramora de aveo le rano nitombo tonga de mipoka tampoka de tetiko moa tsy nisy trano mavo be zay moa teto zany niaraka ny amo zany de aveo tetsy de le trano mavo be teto tsisy entana ndraisina dolo zany nenay teto fa raha nampozina hoe anjery io trano nalaiky dolo ny entana atao. Tato amin'ny sisiny tato konko nisy 2 étages niaraka tamin'ny tranony teo zany de ny tato apita tato konko nisy trano anankitelo konko niaraka an'izay ihany 7 zany ny fitambaran'ny tranony rodana teo. Biny ana zany ana de beto zany ana ambony ambany beto be ny tranoko teo ambony ambany fotsiny teto tompoko io eo teo de teo ny tranoko tompoko. Malohana izany tokantrano maro no traboina ka nafindra toerana tamin'izany. Raha ny fanazavan'izy ireo efa marivo ny lakan-drano eo ny amin'ny renirano ny sisaony akanto ny mahatondraka an-drano. Tsy mbola misy fanamboarana hatramin'izao. Manampitrotraka izany ny fanarenana trano sy ara-dalàna eo ambony fefiloha raha ny fanazavana. Hitanao tokony tsy misy mihitsy zany le trabona raha ohatra ka hoe alalinina le kanala de asiana rary vato ny sisiny fa tsy tafiditra zany ny rano fa le izy zany tena efa marivo loatra le kanala zay mampatonga le rano tsy maintsy tafiditra any aminay fa raha misy fikarakarana le izy tsy tonga any aminay zany ny rano tsisy fikarakarana mihitsy le izy de efa difotra le kanala efa marivo efa mitovy an'le tanànanay le kanala amin'iny toeran'iny. Lakan-drano amin'ny siso mihitsy zany tokony mila alalinina de mba atao ohatry ny vita rary vato ohatry ny Anozato iny mba hoe vita tsoma tsara iny sisiny iny de tsy mihoatra ny rano fa ny tsy fahavitany iny zany fa efa marivo le izy de mitovy le tananay petsaranay de vao misy rano kely de misaoty de any an-trano daholo le izy. Vahaolana maritra no ilaina hisorohana ny fahavakisany fefiloha tahaka izao hoy ny ben'ny tanàna Ampita-tafika androany. Voalohany amin'izany ny famerenana ny fanadiovana ny renirano isisaony. Faharoa, mila atao lalana ny fefiloha hisorohana ny fanorenana trano eo ambonin'izany izay isany mahavaky ny fefiloha raha ny fanazavana. Vahaolana mahomby ary dia tsotra be. Aleo diovina toy ny tamin'ny 1991 ny renirano ny Sisony. Ny président Norbert Lala Ratsirahonana ny nanadio farany an'izy io. Ny fefiloha ndraiky kosany andeha mba angatahana fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana mahefa dia atao lalana ny fefiloha. Dia mila compactena zany le izy mba hamafy azy. Dia amin'izay koa tsy misy olona afaka manorona satria lalana le izy. Raha ny tatitra ofisialy navoaka ny BNGRC ny tolakandro teo tamin'ny 4 ora sasany. Faritra iray distrika 3 ary komina miisa 9 eto amin'ny faritra Analamanga no namela taketra mafy vokatry ny fahabetsahany rotsakorana nanomboka ny 12 martsa teo hatramin'izao. Olona miisa 3 no namoy ainy rota ao Ambohijanaka ary iray tao Ampita-tafika. Olona miisa 227 no traboiny izay mitsanjara amina tokantrano miisa 12
1770. Mbola miatra ny loko mena na ny loza mitatao an'ile Makantananarivo lalovany rendrano sisaony. Isan'izany tsy hafa Androibe Tsahadita, Bongatsara, Antanety kely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zatoandrefana, Ampitatafika, Ambavahady Tokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotromanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Lafomba hafa vetivety tsy misy fampandrosoana azo antenaina raha tsy mahazo ny tohana ka manana ny fahaiza-manao reo olona eny fotony ahony teo anivo ny ADREP na ny Association pour le développement de la région de Port-Berger. Ity fikambanana ity izay roso amin'ny fanofanandreo ben'ny tanàna amin'ireo commune 20 mandrafitra ny distrika amin'izao fotoana izao. Nasaina no mitatitra ny fanadihadiana. Tsy afaka manatanteraka foto-drafitrasa mpampandrosoana amin'ny alalan'ny tetibolany madiodio ny ankamaroany ireo commune noho ny tsy fahampino enti-manana, eo ny tsy fahaizana na ny tsy fahitana ampiarahamombonantoka. Fa isan'ny lesoka ihany koa ny fitantanam-bola sy ny fahaizana mandresy lahatra ireo olo-pirenena ndoa heditra. Ampiofagna ireo ben'ny tanàna isaky ny commune amin'ny lafiny fikatsahana famatsiam-bola, indrindrandrindra koa mianana spesialistany amin'izany fikambanana amin'ny lafiny haba zany na etra. Hofanina zany ireo ben'ny tanàna ireo sy ny mpiara-miasa amindro zareo afahandro zareo hahita karazana lalam-bola amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra zany isaky ny commune tsirairay. Satria ny fampandrosoana dia miankina avy any fotony, zany hoe any amin'ny commune zany. Izay agnisan'ny fotony firenena ao amin'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana zany ka zay no mahatonga zay hoe raha tsy mandroso zany ny commune tsirairay tsy afaka androso zany ny distrika. Ankoatra ny fampifanana ireo ben'ny tanàna, isandrahaka amin'ireo sehatra samihafa ny asa fampandrosoana ho tanterahany ADREP ho an'ny distrikany Port-Berger raha ny fanazavana. Ity fikambanana ity izay nanatanteraka ny lanonana ho fiarabanana hatratra ny taona fa ihany koa nametrahana ireo vinanasa ho an'ity taona ity ny fiafarana herinandro teo teny Sonerana. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doka vetivety sika mbola maro mifanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo isan'izany ny trangam-piarahamonina tany Toamasina mahakasika ilay zazalano didina kambotenda teo anivony CSU Analakninina izay maty ihany koa raha ny fanadihadiana avy any an-toerana aza misaraka aminay ary aorian'ny doka fono anarahantsika ny antsy prian'izay. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova ho Yes. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. C'est le moment. Oh Boy est de retour à Mada pour un showcase exceptionnel pendant le match de gala pour la jeunesse. Rendez-vous vite au stade Barea ce mercredi 26 mars à 16h. Oh Boy et d'autres artistes surprises vous attendent. La MIFA, ticket à 5000 arrières dispo sur Ticketplace et en Yas Store. Galerie Zoom à Courdig, Dive Garden, 67 hectares Mamasne. Vivez du grand foot, de la good vibe avec Soka et Yas.
Mamerina ny araba hatrany tonga lasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tontolon'ny fandrarana avy hatrany no ndeha hanomboantsika izay. Tsy mitsahany tombo ny tanora malagasy mivoaka makany velany amin'izao fotoana izao. Fahasarotan'ny fitadiavana sy ny famoronana asa eto amintsika ny mahatonga izany ompahay toe-karena nanaovana fanadiadiana. Tranga izay misy fiantraikany amin'ny ho avy ara-tsosialy sy ara-toe-karena ny firenena ihany koa raha ny fanazavana santatra ny ainy. Teratany malagasy miisa 7 nivoaka an-tsokosoka avy taty Madagasikara notratehaka ny gendarmerie tany Cameroun tamin'ny herinandro teo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, voasoloky tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera izy reto taty an-tanindrazana fa misy asa any Cameroun. Ny fahasarotan'ny fitadiavana asa sy ny famoronana asa eto amintsika no mahatonga ny reny tranga miverimberina ireny hoy ny mpahay toe-karena androany. Tsy omendanja hoy izy ny tanora sy ny manam-pahaizana malagasy ka lasa mitsoaka mitady hirika manka ny velany. Ilay fomba fanomezana lanja eo amin'ny tsena, ilay fomba fanomezana lanja eo amin'ny tsena loharano-karena maha-olona zany no tsy ampy na tsy misy eto. Tsy ampy ilay tolotrasa aloha zany, na avy amin'ny fanjakana, na avy amin'ny sehatra tsy miankina. Eo ihany koa tsy misy ilay tolotrasa, ilay fianarana noratovon'ilay tanora zany mety tsy misy mihitsy ilay asa ho anaovana azy eto. Dia fahatelo amin'izay sarotra be ilay miditra eo amin'ny sehatra fandarahana. Dia eo zany le hoe tsy ampy no etomana sady tsy manam-bola le tanora no le vola ampindramina an'le tanora ihany koa sarotra ny mahazo anazy na lafo ny mindrana ilay vola. Dia lasa izy mandeha makany zany satria any ny mahavaly ilay filany ara-tsosialy sy ara-ekônomika ray zay fa any ihany koa no misy ilay tolotra mifanaraka amin'ny asa izay tadiavina. Ankoatr'izay, kolotsaina misy eto amintsika ihany koa ny hoe mandalina mipetraka any ivelany aloha vao tafita amin'ny fiainana. Tsy vitsy amin'ny malagasy no manana an'izany fotom-pisainana izany ka manao izay fomba rehetra hatongavana any ampitan-dranomasina. Raha ny fanazavana voaray, io antony farany io no mahatonga ny tanora malagasy mivoaka ny Madagasikara ntsokosoko amin'izao. Amin'izao fotoana, ilay endriky ny fahatafitana eo amin'ny fiainana dia lasa tsy maintsy makany an-dafy kely aloha na mipetraka any an-dafy. Tsy misy asa ratsy fa ohatra tena asa tena na io kosa aloha ny asa tsy misy hoe mitovy daholo fa misy ny asa ambony dia misy ny asa ambany na asa farak'izay ambany ary nipetrahana iainany any an-dafy. Fa rehefa miaina any ianao dia ny fomba fijery fiarahamonina eto Madagasikara dia hoe tafita ianao zay. Dia lasa mihitsy ny aran'le fiarahamonina eny fa na le mpivady na le ray aman-dreny sy le zany mampiasa vola. Andao atao karakarainy ty ahafahan'le individu le olona anankiray andeha ho any an-dafy mba misy an'izay endrika fahatafitana zay zany tena tafita le ankizy fa lasa any an-dafy. Raha fintinina dia ny fahantrana lalina eto amin'ny firenena no mahatonga ny fivoahana mankany ivelany amin'ny endrika maro isan-karazany. Tranga mampahazo vahana ny fivoahana tsy ara-dalàna mankany ivelany. Misy ihany koa ireo sahy mamarina ny malagasy mitovy aminy, maka vola sy milaza mahita asa mahavelona any amin'ireo firenena mandroso. Tanora sy manodidina azy izay hatrany mbola vitsy ny tanora malagasy sa mandray andraikitra indrindra ny any amin'ny faritra noho ny toe-tsaina sy ny tsy fisitrahana fanabeazana ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Tokony ho volena amin'ireo tanora ny toe-tsaina fitariana na ny leadership tonga azy ireo aleo tena sy ompisehatra mahavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena santatra ny aina no mitaditra ny fanadihadiana. Antony voalohany mampalahelo ny tanora malagasy andray andraikitra ny foto-kevitra malagasy izay nametraka fa anjaran'ny zokiolona ny fitariana hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny ahitarika. Araka ny fomba fitenenana manao hoe malanjoky afaka olateny, malanjandry afaka olanetana. Sakana ihany koa indrindra ny amin'ny faritra ny tsy fananana na fahafahana hisitraka fianarana ara-dalàna. Maromaro hitako hoe saka voalohany akendro zegny maro zegny tanora gasy mbola tsy afaka manana accès amin'ny fampianarana zay zio anisan'ny olana be eto a Madagasikara. Maro koa mbola matahotra mandray andraikitra amin'ny na fiarahamoniny na amin'ny fikambanana, matahotra zero mandray andraikitra dia amin'ny GCI dia vahaolana mba hita hely amin'izegny misy programme vitsivitsy amin'ny GCI mba ahafana
mandresy zay fahatahorana zay. Fa sahina mihitsiny zay no mila tosika amin'ilay tanorantsika eto Madagasikara. Manosika an'ireo tanorantsika ireo zany hoe azo ioarana le tahotra hoe raha andray andraikitra inona no lazain'ny olona, raha andray andraikitra ho vitako ve. Mitondra tombontsoa maro ho an'ny tanora ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina toy ny fampandrosoana ny tena manokana na ny développement personnel, ny fikolokoloana ny toetsana fandraharana na ny esprit entrepreneurial, ny fitiavana ny soiombonana na ny bien commun. Eo ihany koa ny fivelarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anakefatra ireo sehatra ahafahan'ny tanora mivoatra. Io aloha zany le hoe fianarana zany, fampianarana ny tenanao izay antsoina hoe domaine de développement individuel izy raha amin'ny teny vahiny. Dia ao anatin'io zany ilay tanora no mitrandraka traikefa fiofanana mazava tsara mahakasika ny haitarika, mahakasika ny fandraisam-pitenenana eo imasin'olona. Ireny aloha zany mila ampitomboina any anatiny. Ireny voalohany manampy anazy manala an'izay tahotra zay. Manana ihany koa zay le sehatra faharoa développement professionnel na hoe développement business zany, business et affaires na hoe ny fahaizana mandraharaha. Ao anatin'io indray izy no mitrandraka sy mianatra an'izany hoe fitondrana, fitantanana orinasa izany na ihany koa hoe famokarana, famoronana orinasa anankiray. Dia manana ihany koa zay le sehatra fahatelo développement communautaire. Io indray zany le hoe fianarana manampy ireo mpiarabelona amintsika zany. Inona no mety tetika azonao atao anampiana ny mpiarabelona amintsika. Dia ny mamarana anazy dia ilay hoe développement international. Io zany ianao le mianatra an'izany hoe miara-mifandray sy miara-miasa amin'ny tanora toanao fa avy any amin'ny lafy valonynosy avy amin'ny 4 coins du monde zany. Mitaiza tanora ho tonga mpitarika no antom-pisiany fikambanana tsy miankina toy ny jeune chambre internationale. Ampirisihana ny tanora indray andraikitra ary aleo tena. Ny herinandro lasa teo tonga ny tsidika ny GC Madagasikara ny filoha hevitra iraisam-pireneny jeune chambre internationale Amadou Abdoulaye Traoré izay nokarakarainy ny GCI Antananarivo. Pejany fanatanjahantena no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny fandresena ihany no safidy tsara indrindra ho an'ny Barean'i Madagasikara amin'ny fifandonana amin'ny ekipany kitana mainty ny Ghana ny OAL amin'ny fifantsanana mondial enina amby roapolo amby roa arivo ho ny mpamakafaka ara-panatanjahantena nanaovana fanadihadiana. Ekipa sangany ny Ghaniana ho ny fanazavana saingy azo atao tsara ny mandresy azy ireo raha ny fanokevitra ity mpamakafaka ara-panatanjahantena ity hatrany. Rina fitiavana no mitatra ny antsy prian'izay. Andrasan'ny mpankafy baolina kitra malagasy fatratra ny lalao ifanandrina ny Barean'i Madagasikara sy ny kintana mainty ny Ghana ny OAL amin'ny 10 ora izay atao an'ny Maroc. Lalao andro fahenina ao amin'ny vondrona ho an'ny kontinantany Afrika amin'ny fifanitsanana iadina ny amboara eran-tany na ny mondial 2020. Karazany lalao tsotsoromamba isarahana amin'ny rotota ny OAL satria miankina amin'ny voka-dalao azon'ny ekipa pirenena malagasy eo no amaritra ny laharany Barea amin'ny ity azakazaka haka ny tapakila amin'ny fandraisana anjara amin'ny mondial ity. Inona ny hitranga raha andresy ny Barea na raha resy na manao adzala. Ny lalao atsika rehetra no jerena fa misy lalao anankiroa mihoatra an'io. Anisan'izany ohatra i Comores izay ianao amin'ny Tchad ary Mali eo amin'ny République centrafricaine. Izany hoe raha isika aloha nikajy ara-taratasy zany hoe andresy Comores dia andresy Mali. Eo no mety mipetraka amin'ny fanontaniana aiza ho aiza Madagasikara zany. Raha maresy tsika dia mazava ho azy fa isika aloha mitarika manana isa 17. Manaraka azy eo zany mety misy any Comores, Ghana sy ohatran'izay. Fa raha toko sika ka manao adzala dia manomboka mivarina ty amin'ny larina fahatelotsika zany satria tsy maintsy Ghana sy Comores no eo alohantsika. Ary raha sanatria isika resy zany dia mety any amin'ny larina faha-4 ho any i Madagasikara zany raha alaina zany ilay hoe ara-taratasy ny lalao anankiroa ambiny. Hanala velany Barean'i Madagasikara amin'ity lalao miverina ity raha toa ka resy ny Black Star ny Ghana tamin'ny sareo no ohatra isika tamin'ny lalao mandroso. Mila mitady fandresena ny Barea ary zay ihany no safidy tokana tsara indrindra hanatsara toerana ny ekipa pirenena malagasy. Madagasikara aloha tsisy afa-tsy hoe mandresy izay ny safidy tsara indrindra. Isika mbola manana lalao anankiefatra ary ireo lalao anankiefatra ireo malino anisany hoe sarotsarotra kokoa indrindra raha i Madagasikara ndresahana fa ho an'ny Ghana zay mbola PDB ny bête noire ny ao anatin'ny groupe misy atsika. Raha ohatra zany ka hoe sanatria tsy tafavoakintsika androany dia tady tsara fa mila mandresy amin'ireo lalao ambony rehetra isika. Fa raha toa kosa ka hoe mandresy tsika androany zany
dia tsara indrindra zany mandrisy ny ambony a dia any Mali any amin'ny lalao farantsika na mba farafaratsiny mba hatsahala aza dia manao mondial. Tsy aivina mitana ny larana voalohany vonjimaiky hatreto i Ghana izay manana isa 12, faharoa i Madagasikara manana isa 10, fahatelo i Comore manana isa 9, faefatra i Mali manana isa 8, fahadimy i Centrafrika manana isa 4 ary fahenina farany i Tchad izay tsy mbola nitoko. Manabahiny sampana fampalalam-ba avao amin'ny TLT dia tsy iza fandriatsima fanevima mpiara-miasa ny Vivo Energie ao anatin'ilay match de gala isan'ny ataontsika hoe fotoana goavana ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena malaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mialohany idirantsika ao anatin'ny votoatin'izay tsara mpahafantarina ny mpanaraka ny fampalalam-ba avao ihany mahakasika an'ity match de gala ty. Faly miaraba anao Iva dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovaoan'ny Kolo TV eraky Madagasikara. Araka izany tenenao zany moa zany dia maha-partenaire ny Vivo Energie anana tonga avy aketo ilaza amintsika hitaonantsika rehetrarehetra menakavy io tonga eny Mahamasina ny alarobia 20 marsa ho avy zao. Izy io moa zany dia hetsika Vivo Energie dia anisan'ny partenaire majeur mikarakara n'ilay hetsika ny tanjona moa amin'izany dia anamboarana kianja ho an'ny CEG sy ny EPP eny Ambohipo. Omary ny mpakafy baolina kitra hatramin'ny mety hoe olon-tsotra mety ho avy tonga amin'izany match de gala zany mety ohatrohatry ny ahoana ny endrika sary ho hitan'ireo mpakafy baolina kitra mety ho tazanao ve ireo mpilalao kalaza tamin'izany fotoana nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ho avy eo misy mpilalao ho avy zany fa mety hoe tsy afaka milalao ntsony satria misy andreo légende ihany koa mety ho avy eo légende taloha zany tamin'ny club Scorpion ho hitantsika mendalina ihany moa ny vaovao momba an'izay fa ny azo atokisana zany dia fahatongavan'ireo légende frantsay sy afrikanina zay tonga eto an-tanindrazana raha tsy hiteny fotsiny an'iza zany ro Père Pires tratray ao kosa Gervinho ao koa izy somary Adebayor maro zany maro ny mpilalao kalaza ho avy eo Alain Giresse ho avy eo koa Benoît Costil betsaka zany no mpilalao nanao tamin'ny Ligue 1 tamin'ny équipe de France hitantsika Sidney Govoko raha tsy teny afa-tsy zay mpilalao maromaro zay. Mety mahazo santionany miampahany zavatra mety ho tazana eny an-toerana mandritra ny andro io ve rakapy amin'ity androany ity mety manahoana? Santionany zany aloha dia hijery an'ireo mpilalao bariana reo efa vétéran somary efa vétéran moa zany zay maromaro ihany koa nefa mbola mpilalao mbola milalao ohatran'ny Pascal ohatran'ny Ibrahim koa fa ao ihany koa Zahay Marpolin ao tonga koa i Clément anisan'ny vodalary nakavia ny cuisine teto Madagasikara zany. Manahoana ny resaka tapakila sy ny fisokafany vavady mandritra ny fotoana anatanterahana ny hetsika goavana io. Ny tapakila moa dia afaka mamandrika teny zao tsika amin'ny ticket place fa eto koa zany dia misy kilalao atao rapitso eo amin'ny station Shell eo amin'ny Tigy. Raha ohatra zany tsika rehetrarehetra aniry azo tapakila amin'izany lalao atao match de gala amin'ny alarobia dia misy ny kilalao atao miaraka amiko fotoana amin'ny 6 ora eo amin'ny station Shell miaraka amin'ny Vivo Energie. Fanetanana farany ary fanefa tongava maro fa tsy ho diso fanantenanareo hijery zany match de gala zany iarahana amin'ny Vivo Energie sy ireo kalaza avy any France sy eto Madagasikara. Ankasitrahany fanevy mata ao anatin'izay fampafantarana bebe kokoa mahakasika an'izay match de gala ho tanterahana ny alarobia ho avy zao izay. Tranga mampalahelo iazo any Toamasina vetivetsika ndosy ny fahafatesany rarine Tsiriniaina Rika Rafaelito zazalahy 13 taona rehefa nodidina kampitenda tao amin'ny CSU Analaknina tranga izay nampitaraina ny fianakaviany noho ny tandrevaka nataon'ny mpitsabo sy ny ekipa ny Erinora Zafimanana Kolo Toamasina no mitatitra ny faranadidiny. Vomariny mpitsabo fahasalama tsara Rairine Tsiriniaina Rika Rafaelito zazalahy 13 taona raha ny fizahana ara-pahasalamana natao taminy mialohany ny rosona tamin'ny fandidina ilay kampotenda ny andro ny alakamisy 17 volana martsa lasa teo. Nilaza ny mpitsabo izay nandray azy ireo tao amin'ny CHU Analaknina fa anestesie générale no tena mety aminy amin'ny fandidina ny kampotenda ny titovolahy ity mba hisoroana amin'ny mety ho sin'ny fahasarotany. Efa nanana ayay fatratrany amin'io fampiasana anestesie générale io nefa ilay tovolahy sy ilay reniny. Dia ny teniny zanako hoe
inona docteur za ve ozy izy mbola tafaverina re ny haiko raha ataonareo anestesie générale za mbola namerina le zanako de niteny izy hoe za ozy ny mampatory anao de za mamoa anao de ohatra mbola teo ihany ny zanako zany de faramo hoe mareniny ana de mazanako azy de manaraka izy hoe tsy maninona fa mety foana zany de nasa moa zay mianaka de niampitso ny alina natory tao de hoe maraina ny atao fa matory matsy anazy de mbola niteny ary izy tsy navela mihitsy ny zavatra iny de matory fa rapitso atao de naraina moa ny andro de nandeha tany zay tonga atao amin'ny salle d'attente ny réanimation moa izy de nampanaovina lettre d'engagement de zay moa niteny zany telo ohatra nefa sadaikadaikatra ihany ohatra ny hoe ina ty zavatra iseho eto satria takatasy ty mbola tsara hitako hoe anao mpanaovina soni zay mianaka tamin'ny valora sasany maraina no nanomboka niditra tao amin'ny efitra fandidiana ireo mpitsabo sy ilay tovolahy odidina mbola nitsodrano ireo mpitsabo sy ny zanany ity renim-pianakaviana ity mialohany nisarahana indrisy anefa tsy nisy fifandraisana intsony nanomboka teo tamin'ny folo le mpitondra blancarana manton teny taminay teny tamiko izy mamandrikao izy de zaho de ohatra sadaikadaikatra be izy niresaka anay de ohatra efa taitaitra zany fa zareo tsy nilaza ny tena marina hoe misy zavatra sarotra ne ao firozy izy ny zanakao teo zany ohatra ny danaka be hoe roa ny zanako ay zany izy io mety efa hitany tao le problème fa tsy miteny mihitsy izy amina ny zavatra miseho anaty bloky ao tamin'ny telo zay mbola nasainy nakara hoe mila raha kely ozy le lehilahy inona ro anty zareo tsy miteny mihitsy hoe hémorragie ane io zaza io ka mila raha fa matoa zareo mampakarahana reniny hémorragie ny zaza rivariva tamin'ny efatra nanaraka zay sy anadahako hoe andao nareo ozy fa ao izy ao amin'ny salle de réveil de efa natahotra zany hoe hatrinaraina ve zao vao miteny hoe ao amin'ny salle de réveil le zanako ny topo kely masoko ny odina ohatra an'izao tonga de le zanako fotsy be efa oxygène efa masina oxygène efa ariva be izy vao niteny hoe maty le zaza nefa hatrinaraina tompoko zareo tsy miteny tamiko mihitsy efa amin'ny enina izy zay vao maty le zaza tsy hitako tsony zay ataoko fa satria zay le teniko hoe zaza salama tsara ve miditra atao aminareo tsy marary bolangina firy kilo miditra atao aminao salama tsy maninona mifaty ny maty izy tsy haiko raha ny anarany tao le zaza matoa izy tsy nampanao local tena ny insiste be izy tsy hanao local mihitsy tompoko fa hoe général foana nandao anaty fidiny maty efa nampafantatra tamin'ny alalany antso sy afatra miafina tamin'ny fianakaviana io mpitsabo io ny aiky ny fahadisony ary efa nangataka fifampirarahana saingy tsy mbola niravona ny disadisa nandefa message ndray izy taminahy hoe mametraka ny fiaraha-miory ekena fa nisy fahadisoana taminay diso zahay ary mangataka aminareo fianakaviana mba hitavandranareo ametraka tavandra am'izao zavatra misy zao mba misy maromaro firaisana zany zay zany ny teniny tanaty message ary voaray message io ny appel zay ny fampiresanay voaray de nilaza izy tam'izay fotoagna zay fa hoe noho ny fahadisoanay io izy de zay ny atongavanay hoe inona ny tokony fampiresa atsikany ahafahana andaminana ny zavatra tao nanonona vola izy hoe ao izy fa misy vola ozy ty arrangement zany io vola io zany 5 millions no tononona FMG io 5 millions FMG de niteny anazy za hoe bon docteur niteny vola anao zay fa tsy afaka manapaka an'izay za satria mbola hoentiny eo amin'ny fianakaviana zay fa ny raha ohatra ka tiako tenenina aminao docteur ny dépense ny alany io razany io eto fotsiny efa ho 18 millions 500 tamin'ny telora tolakandro no ora voatondro tao anatin'ny kopia nahafatesana raha toka tamin'ny enora riva vao nampafantatra ny fahafatesany ireo mpitsabo convulsion no voalazan'ny mpitsabo ho antony fahafatesana raha toka fahaverezan-drabe loatra kosa no nambarany BMH raha ny atota taratasy eo ampelantanany fianakaviana efa ny ampelantanany manampahefanany raharaha amin'izao fotoana izao taorian'ny famaranana ny tompankalazana ny fahazatoana ny siny antily Madagasikara fatra matsy hatrambony ny sabotsy lasa teo
nanomboka ny fankalazana ny fahempolo taona ny orenany tao mahatsatra ambony ihany koa ny sampana vorokely eo anivon'ny mpanazava izy ireo izay samy nanana ny fomba anamarian'izay aingo rakotondrina kolo fianaratsono mitatitra ny fanadihadiana. No tanterahana ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana marsa lasa teo ny famaranana ny taonjobily fankalazana ny fahazatotaona ny tily teto amin'ny faritra mahatsatra ambony. Nisy moa ny fanolorana Tsangambato nandritra ny famaranana ity fankalazana ny fahazatotaona ity. Anio voatateraka ny fanolorana ny Tsangambato izay tany mirefy 3000 metre carré any Andrimbosary. Marina manokana moa fa nanana ny vina tany am-piandohana tany no atao Tsangambato. Ny afatra manokana ho an'ny tily eto Madagasikara dia ny jobily no tapitra ny taom-pakalazana fa ny fikambanana sy ny fanabeazana ao anatin'ny fikambanana dia mitohy hatrany dia maka hery se tohizo ny fikambanana fa tsara. Ny tily moa dia fikambanana mitaiza zazalahy enina ka hatramin'ny 5 taona mba ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy ho an'ny olom-pirenena vanona ihany koa. Fa ny alahaditeo kosa indray no fanokafana ny fankalazana ny fahenimpolo taona ny vorokely sy ny tsy ambarateliny ho an'ny faritany ny mahatsatra ambony. Ny vorokely dia sampana zandriny indrindra ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara izay fikambanana mitaiza zazavavy ary iray amin'ny tily eto Madagasikara. Androany moa zany dia fanokafana ny fankalazana ny fahenimpolo taona ny vorokely sy ny tsy ambarateliny eto amin'ny faritany mahatsatra ambony. Ny fanokafana nasionaly dia efa totosika fa ny eto amin'ny faritany mahatsatra ambony no tanterahana izany. Mandritra ity taona 2024 ity zany ny taom-pakalazana ka amin'ny fa-4 amby roapolo ny volana May dia ao no anatanterahana ny ivony izay anehoan'ireo vorokely ireo ny talenta. Folo talenta moa zany no ilazana azy satria ho aseho amin'ny stand ny talentan'ireo vorokely ireo misy asa tanana isan-karazany vavozazana sisa dia amin'io ihany koa no isiny fifaninanana maskoty amin'ny maha vorokely azy izay moa zany dia miaina amin'ny andia ny sampana mavo fa vorokely no ilazana azy. Dia ny andian'io na vorona izay vaisiny isam-pifondronana ka samy manao ny maskoty zany ny isam-pifondronana ka hifananana izy io. Mandritra ny fankalazana ity dia isany koa ny fanaovana asa soa eny anivony ny fivondronana na ny fiangonana misy azy avy ao ihany koa ny lasan-jobily izay atao amin'ity taom-pankalazana ity. Ny tondro zotra ny reto vorokely reto moa mandritra izao taom-pankalazana izao dia ny hoe mifankatiava tsara dia aoka isika hanao asa soa amin'ny olona rehetra. Maresaka iraisam-pirenena ny Turquie vetivety anetsy many ireo mponinao Istanbul nidina an-dalambe tsy manaiky ny fisamborana ny be ny tanàna ny antoenina amin'izao fotoana izao. Ity faran'izay enjehina no kolikoly firaisana tsokombakomba sy fanohanana mpampiororo ka nahiditra ponja vonjamaika na nokomaly. Ny afara tamin'ny fifandonana mpitandro ny filaminana ny filaharana nataon'izy ireo androany nametraka vinany antoko politika pombazy ka ifanandrina amin'ny Recep Tayyip Erdogan amin'ny fifidianana ho filohan'ny pirenena ho avy eo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity naizanaiza misy anao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny ratopitsondry ary tompo lasy tovavy elo matompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites
confiance à Mendes. Vous a présenté Mivavo. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.